Ahoana ty bandy bogosy hitanareo ty? Apetrakintsika aloha ilay 4 cm ny tianareo, amboarina tsara aloha izy amin'izay tonga dia tsara fipetraka tsara. Aingana ampidir amin'izay ilay izy fa ela be. Tsy azoko mihitsy ty bandy ty, mihodinkodina ohatran'ireny tsikotsipy ireny. Zaho moa zany mahafinaritra an'ilay rony ilay manana ilay hoe mba somary ngôza be ohatran'izao zany ilay izy dia amin'izay mba ohatrany hoe tian'ny vehivavy sady hoe tsara dia sady resy eo ela fa io nangôza be ohatran'ireny tahoaka fafa be ireny ary rehefa tsy hainy ela mampiasa an'io dia tsisy ilaivana azy io rehefa miaraka amin'ny vehivavy ela na rehefa mitsatoka ary tsy vita mitsatotsatoka ohatran'izao ihany koa ilay izy fa mila teknika maro be ny video nataoko tany dia ianaro ao amin'izay raikitra resaka lehilahy mandihy vody vs vehivavy mandihy vody fa maninona no rehefa le hoe lehilahy no mandihy vody dia ohatran'ny tian'ny malagasy fa rehefa vehivavy mandihy vody dia ohatran'ny ankalain'ny malagasy. Eny ary dia gaga sy hafa kely mihitsy ny tenanay nandinika ilay zavatra misy hoe rehefa lehilahy no manetsiketsika ilay taboriny dia tsisy manaratsy ny malagasy rehetrarehetra mihitsy mamaky commentaire any ambadika hafa tonga dia tokafany io voaplosy foana no izestiavana eo, io voaplosy foana mahafinaritra eo dia tsy nisy nanaratsy na ny ray ary fa dia faly be daholo ny malagasy mandoka anazy dia vao maika moa izy mandihy tsara mihitsy mitsakotsana ery fa raha vehivavy izay mandihy vody tena vehivavy tsy selaivana azy, tena vehivavy tsy fankataranaka fa tsy misy anadanga ty vehivavy ty fa aiza ny mpitandro filaminana nga tsy mijery antony nareo indray ve no hanoro ny asa mpitandro filaminana fa tonga izy dia manao ny adito fa tsy miandry anareo hibaiko anazy mihitsy fa aloha zava ny resaka ka izay mpiatsara velantsitsika malagasy ratsoloha ka aoka izay ilay fanavahana rehefa tsy tianao ilay vody na vodim-behivavy izany na vodin-dehilahy mihitsana dia tsy tianao izany ilay izy tonga dia miala ianao fa tsy hoe rehefa vodin-dehilahy dia tokafanao fa rehefa vodin-behivavy dia tsy tianao hoatray izay.